indray tompoklasy tompoko vavy no entinay rabanareo amin'izao alina izao manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Raha saina ampitiavana ianao tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany andao aloha arahintsika ireo lohateny. Nankatony hanomezana vola mitentina 700 tapitrisa dolara na 700 miliara ariary ny jirama ny fanjakana malagasy ka efa navoaka tamin'ity herinandro ity ny iray apatelin'io vola io, izany hoe any amin'ny 970 miliara ariary any ho any hoy ny mpandalina raharaham-pirenena Serge Zafmaovo. Tsy fantatra treto ny fiavian'io vola mitentina 700 miliara ariary nomena ny jirama io sy ny ampiasana azy hoy Serge Zafmaovo. Raha fantatra kosa fa mitentina 780 sy 900 miliara ariary ny fanampiana na ny subvention ho an'ny jirama voafaritra ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 2024 izay lanin'ny anteny miram-pirenena rotonta tamin'ny volana Desambra 2024. Efa mamofopofona korotana sy ady ara-piarahamonina eto Madagasikara amin'izao hoy ny General Angelo Ravelonarivo, préfet n'Antananarivo, ka antony nandraisan'ny ministeran'ny ady tany ny fepetra tsy ahafahana manao esika afa-tsy ao anaty trano raha resaka politika. Tanjona napetraky ny prefektura n'Antananarivo toy ny efa natao tamin'ny taona 2024 ihany koa raha ny nambarany ny avy ny fitondrana ny feptom-piasany toy ny efa natao tamin'ny 2024 ary mbola fanamby napetraka amin'izao 2024 izao ka nanamariany tamin'izany fa mbola manan-kery ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministeran'ny ady tany amin'ny tsy fahafahana manao esika ankalamanjana ho an'ny mpanohitra io ary tsy tokony adian'ny mpanohitra hevitra amin'ny fitondrana izay mbola amperinasa amin'izao izany ka afaka mamory olona ara-dalàna. Iatrika lalao fanomanana misy adimy any Frantsa izay tafiditra ihany koa ao anatin'ny fanomanan-tena sy ny fampivondronana ireo mpilalao basket lehilahy ao anatin'ny U19 na ireo latsaky ny 20 taona mialohan'ny hiatrena ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany amin'ny lalao basketball latsaky ny 20 taona izay ho tanterahina ny 20 Mey hatramin'ny roa Jona ho avy izao any Hongrie ny Ankoay manomboka amin'ny alatsinainy izao. Manana tombony amin'ny filalaovana miaraka ny ekipa malagasy raha oharina amin'ny États-Unis izay miray vondrona mandritra ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany io hoy ny kapiteny ny Ankoay ny Madagasikara androany nandritra ny fampafantarana ny fandaharam-potoana ny Ankoay izay hiatrika io fiadiana ny tompon-daka maneran-tany ho an'ny basketball io. Efa vonoany koa miora hitondra amintsika ny tsara ho fantatra mikasika ny vinavina ny toetry ny andro ho an'ny Rampitso. Atositra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary ho fantarintsika hoe atony ahoana indray ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro Rampitso sabotsy vavalo ny volana aprily ataon'ny 2024 sy 2025. Amin'ny ankapobeny dia seka hivadibadika ny toetry ny andro amin'ny faritra maro eto Madagasikara raha toa ka ahitana rotsakorana kosa ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny. Andao ary ho fantarintsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny afovoantany no andeha nomboantsika azy ny tapany maraina dia ahitana andian-drahona matevina izy toy izay ihany koa ny atoa Fianarantsoato fa raha ny any Nosy be kosa ary andeha no izantsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia anorana tandrivin-drahona Nosy be ka vinavinaina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny matripana. Raha iverenantsika kosa ary ireto faritra sisa manaraka ireto dia ahitana rotsakorana ny ato Sainte Marie ato fa ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro kosa ny faritra sisa ambiny. Zay ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ary ny tapany maraina. Andao fantarintsika manaraka hoe atony ahoana kosa izay toetry ny andro izay ny tapany hariva dia hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny afovoantany hatrano andeha no izantsika azy dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro izy. Raha toa ka raha hijerintsika ny atao amin'ny tapany atsimon'ny nosy ato dia ahitana orana izy
anaovana ary mety arankotrika raha toka anorana tandrivindraona kosa ny Sainte Marie any ary ahitana andian-drahona matevina ny ato Antsirana mato ny tapany ariva. Raha ny maripana ambany indrindra ny zarentsika manaraka dia tazana zany ho an'ny eto afovoan-tany izay vinavinaina manodidina ny 40 ka hatramin'ny 40 degré celsius ary ny ato Mahajanga no ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso sabotsy. Raha ny masoandro kosa ho an'ny afovoan-tany dia hiposaka amin'ny 9 maraina ary lentsika amin'ny 9 ariva. Ankasitrana isika rehetra raha niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasana mpanazana araka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tompoko. Andao ara aloha iverenantsika raha navetivety ireo lohateny. Nankatony hanomezana vola mitentina 700 tapitrisa dollara na 700 miliara ariary ny jirama ny fanjakana malagasy ka efa navoaka tamin'ity herinandro ity ny iray apatelon'io vola io, izany hoe any amin'ny 700 miliara ariary any ho any hoy ny mpandalina raharaham-pirenena Serge Zafimaovo. Tsy fantatra hatreto ny fiavian'io vola mitentina 700 miliara ariary nomena ny jirama io sy ny ampiasana azy hoy Serge Zafimaovo. Raha fantatra kosa fa mitentina 730 sy 900 miliara ariary ny fanampiana na ny subvention ho an'ny jirama voafaritra ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 13 izay lanin'ny anteny miram-pirenena Rotonta tamin'ny volana Desambra 2022. Efa mamofopofona korotana sy ady ara-piarahamonina eto Madagasikara amin'izao hoy ny General Angelo Ravelonarivo, préfet n'Antananarivo, ka antony nandraisan'ny ministera-ny adi-tany ny fepetra tsy ahafahana manao hetsika afa-tsy ao anaty trano raha resaka politika. Tanjona napetraky ny prefektura n'Antananarivo toy ny efa natao tamin'ny taona 2024 ihany koa raha ny nambarany ny avy-tany ny fitondrana ny feptom-piasany toy ny efa natao tamin'ny 2024 ary mbola fanamby napetraka amin'izao 2024 izao ka nanamariany tamin'izany fa mbola manakery ny fanapahan-kevitra noraisy ny ministera ny adi-tany amin'ny tsy fahafahana manao hetsika ankalamanjana ho an'ny mpanohitra io ary tsy tokony adian'ny mpanohitra hevitra amin'ny fitondrana izay mbola amperinasa amin'izao izany ka afaka mamory olona ara-dalàna. Iatrika lalao fanomanana misy adimy any Frantsa izay tafiditra ihany koa ao anatin'ny fanomanan-tena sy ny fampivondrona ireo mpilalao basket lehilahy ao anatin'ny U19 na ireo latsaky ny 20 taona mialohan'ny hiatrena ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany amin'ny lalao basketball latsaky ny 20 taona izay ho tanterahina ny 20 Mey hatramin'ny 2 Jona ho avy izao any Hongrie ny Ankoay manomboka amin'ny alatsinainy izao. Manana tombony amin'ny filalaovana miaraka ny ekipa malagasy raha oharina amin'ny États-Unis izay miray vondrona mandritra ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany io hoy ny kapiteny ny Ankoay ny Madagasikara androany nandritra ny fampahafantarana ny fandaharam-potoana ny Ankoay izay hiatrika io fiadiana ny tompon-daka maneran-tany ho an'ny basketball io. Ny antsipiam-baovao avy hatrany ary ny ao anatin'ny fitondram-panjakana ihany no tena mahalala ny zava-misy izay iainana amin'izao izay ahitana fisamboaravoarany toedrarà izay mety hitarika fanakorotanana ny filaminam-bahoaka ka nahatonga ny fandraisana fepetra amin'ny tsy fahafahana manatanteraka hetsika ankalamanjana fatao anaty trano mihidy hoy ny préfet n'Antananarivo androany. Voafaritra ao anatin'ny lalana velona ihany koa hoy ny General Angelo Ravelonarivo afa-tsy maintsy misy ny fienan'ny zony tsirairay rehefa mandray fepetra iarovana amin'ny korontana tahaka izao ny tompona andraikitra voalohany. Fanamby ho an'ny préfet n'Antananarivo nefa raha ny nambarany ny amin'ny tany ny fitondram-panjakana ny feptom-piasany sy hatrehana ny fividianana malalaka tahaka ny efa nataony tamin'ny taona 2024 raha ny fanazavany momba ny fanapahan-kevitra noraisy ny ministry ny adi-tany amin'ny tsy fahanatanterahana ny hetsika ankalamanjana nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety androany. Tojo Rabefatra sy Andra Rapesaotra. Tafiditra ao anatin'ny asa takiana amin'ny fanjakana hitandrovana ny filaminana sy fandriampahalemana amin'ny ankapobeny. Ny fepetra noraisy ny ministry ny adi-tany mandrara ny fanaovana hetsika politika ivelan'ny trano raha ny nambara ny préfet n'Antananarivo ny Generaly Angelo Ravelonarivo androany. Efa tandindon'ny ady ara-piarahamonina mantsy isika amin'izao fotoana izao hoy ny préfet n'Antananarivo ka tsy maintsy mandray io fepetra io ny fanjakana Foibe.
tsy tokony anakiana be fahatany io fepetrano raisiny io noho izany na ny mpanao politika na ny fianakaviam-be raisam-pirenena satria ny mpitantana hoy ny jeneraly Angelo Ravelonarivo no mahalala ny toedrara misy eto amin'ny firenena tantaniny. Tsara-patsahivana aloha zany fa ny fanjakana zany ny administration zany mission principale de hoe faire respecter l'ordre public. Ao anatin'izay zany dia misy activité tsy maintsy atao zany dia ny activité de police administrative. Dia ao anatin'izay zany ianao rehefa mandray an'izay acte zay ianao zany dia tsy maintsy misy restriction na au droit et aux libertés des individus. Tadidio zay ary ireo droit et activité ireo zany matetika ireo presque rehetrarehetra zany tsy maintsy ao anatin'ny constitution na ao anatin'ireny convention na traité internationaux reny. Zay no mahatonga an'ilay fanakianana. Kanefa ny administration zany no mahalala ny atmosphère iainantsika amin'izao fotoana zao, amin'izao pré-électoral zao, fa misy tension hafahafa mihitsy zany zay mety hiteraka fanakorotana ny ordre public. Tao anatin'ny tranga iray nahatonga ny fandraisana fepetra amin'ny fanakatonana ny famirim-bahoaka ho ao anaty tranon'ny fefy ny niseho tamin'ny mpitondra bajaja iray tany Isambava nandritra ny hetsika nataon'ireo mpisehatra amin'ny lavanilina ny 13 Martsa lasa teo raha ny nambara ny prefektura n'Antananarivo. Mety hihitatra amin'ny hafa mantsy ny tranga toy ireny ho iatran'ny jeneraly Angelo Ravelonarivo ka izay no niangany ny fandraisana ny fepetra. Dia mesura raisina tsy maintsy mifampiresaka amin'ny atao hoe ireo FDS zany dia hoe inona zany no mesura raisina dia hoe alao atao anaty fefy mihidy na trano ny resaka politika. Satria fantatra amin'izao zany tsy mbola propagande fa fanetsiketsehana andro base ndreo toko politika rehetrarehetra zany dia mety ho vita anatina espace reny na anatina trano na anaty tranon'ny fefy mba hahafahana kokoa zany mifehy ny ordre public. Zay zany tena dikan'le mesure. Mbola namafisy ny prefektura n'Antananarivo ihany koa androany fa mbola mitazona ny fanamby efa napetrany tamin'ny taona 2024 ny prefektura raha oharina amin'io fepetra navoaka ny ministerany atitany amin'izao io hiatrehana ny fividianana milamina sy hialana amin'ny ramandrika. Tanjona napetraka tamin'ny 2024 raha ny nambarany jeneraly Angelo Ravelonarivo ny amin'ny tany ny filoham-pirenena amperinasa ny fotoam-piasany araka ny tokony ho izy. Ino 2018 misy zavatra tsy dia azo tenenina angamba aloha fa 2018 zany ary ny zavatra niteneniko tamin'iny dia hoe tokony hitady problème politique dia tokony hitady solution politique. Dia rehefa hita ary ny baiko azoko tamin'izany moa zany dia hoe tsy ampidirinao ny 13 mai ny 73 députés fa tsy mila raha ratsaka ary tsy mila olona maratra. Za zany efa mahita hoe tsy possible zany amina resaka gestion na ordre public hoe miinterdire ianao nefa tsy isy olona ratra tsy isy ihany. Nametraka tanjona ny prefektura n'Antananarivo tamin'ny taona 2024 ireny ho an'ny fitantanana ny fitondrana teto Madagasikara hoy ny jeneraly Angelo Ravelonarivo. Ny anahy zany ny objectifako aloha tamin'ireny 2018 dia hoe mivoaka amin'ny grande portail ny président de la république tamin'izany mavita ny mandahana izy dia misy élection démocratique désigné président vaovao dia misy passation démocratique. Izay ny objectifako zay. Mesure niraisiko io mety tsy tian'ny mpitondra tamin'izany ary ataontsika hoe olona mifanoroka aminao andavanandro manjary mangarika aminao satria namadika. Kanefa zay ny teneniko hoe fitiavako amin'ny président tamin'izay igny mba tsisy mikorotana dia alao atao zay afitan'ny mandahany.
Mbola tazomina amin'izao fitondrana izao ihany io fanapa-kevitra noraisiny io ho ny prefet Antananarivo. Tsy tokony ampitovy tena amin'ny filoham-pirenena na ny fitondrana ihany koa ny avy amin'ny mpanohitra ho ny prefektura Antananarivo. Zon'ny filoham-pirenena feno mantsy ny manatanteraka famiriam-bahoaka noho izy mbola ao anatin'ny fotoam-piasany raha ny nambarany. Avana kosa aloha avana kosa hoe ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny président amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'ny mandahany izy mbola ao anatin'ny fanatanterahana nireo vina isan-karazany le promesse ka raha midina sur terrain izy ohatra hoe izara kitina resaka jiro ohatra dia ampitovy tena amin'iny ny sasany ny opposition ohatr'izay tsy mety tena droit ny absolu mihitsy zay. Ny prefet Antananarivo moa androany no nanamafy ny fepetra noraisin'ny ministry ny Atitany fa mbola miatso io fepetra io satria efa nivoaka ny noty avy amin'ny ministera ny 4 aprily lasa teo. Tsy maintsy akana fahazondalana avokoa ny hetsika rehetra tanterahina na anaty toerana manokana aza ho ny prefet Antananarivo. Diso raha nolazainy ny filazana fa tsy akana fahazondalana ny hetsika politika na anaty toerana manokana aza mbola vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao ka voafaritry ny lalàna ny fanaovana fangatahana miaingana amin'ny fokontany ka miakatra hatrany hatrany raha ny nomarian'ny jeneraly Angelo Ravelonarivo. Misy ihany koa ny vanim-potoana fanaovana solombavambahoaka tatitra amin'ny vahoaka fa tsy tatitra isaky ny mihetsika no atao izay stratégie ampiasain'ny antokotima amin'izao fotoana izao ho ny jeneraly Angelo Ravelonarivo hatrany Tojo Rabefatra sy Andro Rabesotra ihany koa. Nilaza ho tsy nahalala ny fanaovana hetsika nataon'ny antokotima teny Itosy na ny Sefokontany tamin'ny toerana saikana tanterahana ny hetsika na ny lehiben'ny district raha ny nambarany prefet Antananarivo androany. Tao anatin'ny hetsika natao tsy ara-dalàna noho izany ho ny jeneraly Angelo Ravelonarivo hetsika ny tima teny Itosy io na dia ao anatin'ny toerana manokana aza ka nahatonga ny fanakatsakanana. Nomariny tao anatin'izany fa isan'ireo nanaraka ireo fepetra rehetra ireo ny tima teny Ambohimanarina tamin'ny hetsika notarian'ny solombavambahoaka Totosoa ka izay no nahatonga azy nahazo alalana nanao ny hetsika io fangatahana io izay tokony hipetraka 27 ora mialoha raha ny tatry ny prefecture. Fanakatsakanana ireny ny tena ambadiky ireny tsy fanaran-dalàna. Misy zany zay tendance zay le député na ohatran'izay négliger le Sefokontany ka tsy fomba fitantanako zany fa ny ana mandeha par voie hierarsika any tsy maintsy maingana amin'ny Sefokontany dia vigen'ny chef district dia zay vao tonga aty ihany koa. Amin'ny maha stratezika sy akaikitsena ny ao amin'ny magrobeoristika kosa ho ny jeneraly Angelo Ravelonarivo no tsy ahafahana manao hetsika ao amin'ny toerana io araka ny fepetra efa ndraisina hatramin'izay. Magrobeoristika problème moa fa napetraka foana hoe akaikitsena loatra io mety anelingella ny anona ary prérogative ny autorité administrative zany amin'ny fitsondrovana ny ordre public tsy nekena fa nanontaniana hoe aiza zany ny mety aminareo magrobeoririka izy dia mena magrobeoririka ka tsisy mihitsy resaka hoe fanakatsakanana fanehoan-kevitra liberté d'opinion dia tsisy fanakatsakanana. Tsy maintsy akana fahazondalana avokoa noho izany ny hetsika rehetra izay tanterahina na natoerana manokana azy ho ny prefet Antananarivo. Diso be mihitsy ny hevitra iny hoe rehefa propriété privée dia afaka manao izay tiana atao tsy marina zay. Raha ao anatina propriété privée zany misy mikonokonona misy mivorivory hanonga-panjakana dia hoe avelo fa tsy andraindraikitra ny fanjakana fa hanonga-panjakana izy anaty propriété privée tsisy an'izany. Fa au lieu fotsiny ny autorisation d'occupation ho ataon'ny commune dia le tompon'le tany misoratra anaty certificat juridique no manome azy dia iny no atao fond du dossier makaty aminay mangataka ny fanaovana fihetsiketsehana. Hatreto mialokaloka ao anatin'ny fanaovana tatitra ho an'ny vahoaka ihany koa ireo solombavambahoaka rehefa te hanao hetsika politika ho ny jeneraly Angelo Ravelonarivo. Misy fepetra mifehy izany nefa ao anatin'ny fisipika anaty mifehy ny antony miram-pirenena ka antony anakanana ireo hetsika. Fa tsy hoe mandritry ny taona ianao dia milaza fa hanao tatitra foana nefa sur le fond politique ilay izy
ary efa nisy teto Antananarivo tao anatin'ny période azo nanovana tatitra ny député Tinina teto nangataka mety tsy nahazo tamin'ny toeran-kafa izy fa nanontaniana hoe aiza ny mety aminareo zany anaovanareo droit anareo zany no anaovanareo tatitra dia safidy toerana izy dia nalefa tany ka tsy hoe manana zay droit zay izy dia mandritry ny taona izy anao an'izay foana isam-bolana fa misy règlement intérieur ny Assemblée nationale mametra an'izay. Miankina amin'ny fanarandalana ihany noho izany ahafahana manome alalana ny fanaovana hetsika iray na tsy ho ny préfet Androany ka tsy misy idirana ny fanohitohinana ny demokrasia na ny fahalalana amin'ny teny. Tsy voafatry ny lalàna ny fanaovana fiatoana ara-politika na trêve politique fa etika tokony ananana ka isan'ny mety mampangina ny mpanao politika amin'izao akatoky ny pasika izao raha ny nambara ny mpanay lalàna sady loholon'ny Madagasikara tahiny Andrianandrasana Androany azo heverina nefa ho ity loholona ity fa fiatoana ihany no misy amin'izao fa mbola amaivay ny fanakiana natao ny mpanohitra aorianan'ny fety sainga manamafy ny mampisy ny demokrasia eto amin'ny firenena izany saika ny safidy ny angina avokoa moa ny ankamaroany ny mpanao politika avy amin'ny fanoherana tamin'ity androany ity. Tojo Rabefaritra sy Andry Rabesaotra mitatra ny vaovao mahakasika izay. Saika nangina sy tsiray feo ny ankamaroany ny mpanao politika amin'izao farany herinandro izao na eo amin'ny fanehoan-kevitra politika na eo amin'ny fanaovana hetsika politika azo heverina fa efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fitoniana politika amin'ny pasika izy ireo na dia tsy voafatry ny lalàna azy hoy ny loholona sady mpitsara tahiny Andrianandrasana na ny sénateur Sadam. Nazatra atsika hatramin'izay rehefa tonga ny vanim-potoana tahaka an'izao dia misy natao hoe trêve pascal. Ny trêve dia hoe tsika hoe mianoka tanteraka ao anatin'izay vanim-potoana izay ary mba ahafahantsika maka tanjaka sy aina vaovao hiatrehana ny fiainana satria ny fiainana ara-panahy sy ny fiainan'ny araka-nofo dia mifameno ka dia maka an'izay tanjaka zay ihany koa ao anatin'izao vanim-potoana izao na izany tsy hanomezantsiny an'izay mbola tsy manaja na tsy manatanteraka an'izany tsy lalàna zany tsy akory fa fahazarana ny hoe trêve pascal. Tsy ho voasakana amin'ny fitondrana fanakianana indray ny mpanao politika ary azo heverina fa mety amaivay izany ho ity loholona ity aoriany ny fety ny pasika azo atao nefa izany ho ity loholona ity satria fanjakana demokrata no misy eto amin'ny firenena. Isaorana an'ireo manakina zony tanteraka ary ajaina zay fanakianana izay amin'ny lafiny rehetrarehetra endrika ihany koa mbola namafisanay fa malalaka ny faneho-kevitra ary tany demokratika Madagasikara ninona fomba filaza sy entana hitenenana fa hoe tsisy demokrasia eto Madagasikara. Ao anatin'izay fanatanterahana izay no hanekena n'ilay fanakianana satria zony izy ireo no miteny zony no manao hevitra fa misy ihany koa ny fanajana sy fitsipika tsy maintsy arahana satria lalàna no resahana. Tsy tokony ho voarebireby ny fanehoan-kevitra samihafa mikasika ny demokrasia koa nefa ny vahoaka ho ity loholona ity satria misy ny lalàna tsy maintsy apetraka ary misy ny fepetra raisina eto amin'ny firenena izay ny mpitondra no mahafantatra ny mahatsara sy ny maharatsy azy. Ho an'ny androany moa dia saika nangina tsy mety resaka amin'ny mpanao gazety ny ankamaroany ny mpanohitra rehefa nantonona mikasika io fanajana izy ireo ny trêve politika io ato anatin'izao fety ny pasika izao. Vahiny fandarana live toujours anio zoma fahafito ny volana aprily taona 3 aoriany ny fampahalalam-bavao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamatoa Voninahitsy Jean Eugène solo-mavamboaka ny Madagasikara voafito tao mora feno be iresaresaka mahakasika ny raha ramafana eto amin'ny firenena ny fividianana sy ny tontolo politika ary ny fitampanana raha-mpanjakana anasananao ary narety izany. Araka izany dia ny solom-bavambahoaka ny mora feno be anovahiny ny gasikara feno soa arahinao ary iny izao fampahalalam-baovao izao fa toy izantsika kosa ny antsipiam-baovao.
vola mitentina 200 dolara na 400 miliara ariary mahery no navoaka ny fanjakana ho an'ny orinasa Jirama natao subvention raha ny ampamoaka nataony Serge Zafimahova androany. Navoaka tamin'ity herinandro ity ny iray ampatelo ny vola io saingy tsy misy mangarahara ny fiavian'io vola io sy ny ampiasana azy hoy Serge Zafimahova. Raha tsy ahivana dia ambany lavitra ny vola io izay mitentina 400 miliara ariary nomena ny Jirama izao io ny fanampina na ny subvention ho an'ny Jirama voafaritra ao anaty teti-bolam-panjakana 320 izay mitentina 730 miliara ariary raha ny nambarany ministry ny vola ny Antsiplianzera hoetiny Tozy Rabefaritra sy Andry Rabesaotra. Telo herinandro lasa izao nisy ny fangatoavan'ny fitondram-panjakana ny hanomezana vola mitentina 400 miliara ariary na 700 dolara ho an'ny Jirama hoy Serge Zafimahova androany. Voaingana zany tamin'ny voaingana namoaka mahery subvention regny mivoaka ny Jirama eo amin'ny 280 millions de dollars eo le subvention an'ny Jirama. Dia io tsy idiran'izay subvention tany aloha tany fa subvention vaovao ao amin'ny Jirama. Vao ataontsika hoe vao mangotraka ronono mangotraka io 280 millions de dollars. Manamafy ny fisian'io fanomezana fanampina arabola na subvention Jirama ny fanehoan-kevitra nataon'ny sekretera jeneraly lefitry ny fiadidinan'ny Repoblika Dina Andremaoly teo amin'ny compte Facebook ny tamin'ity herinandro ity hoy Serge Zafimahova. Dia hitantsika fa misy fitondram-bola anaty fitondrano zany namoaka ny amin'ny site Facebook ny any hoe miaro izy an'le subvention. Tsy io le hoe tsy mila nytenenina akory izy dia izy namoaka dia ianao zany hoe tonga saina hoe fa inona ary namoahany an'io dia ay le izy misy subvention vaovao 280 millions de dollars vao mivoaka zay. Navoaka tamin'ity herinandro ity ny iray ampantelo ny amin'io vola 700 dolara nomena ny Jirama io hoy Serge Zafimahova. Tsy fantatra mazava kosa nefa ny fiavian'io vola io hoy ity mpanady ady raharam-pirenena ity. Ary efa misy ampahany amin'io ny ray ampatelon'io efa débloqué zay ny zavatra misy. Tsy haiko izy io raha ao anatin'ny fifanampiana azy tampamatsy vola fa ny zavatra misy aloha ny ray ampatelon'io vola io efa mivoaka efa namena ny Jirama zany. Mbola tsy fantatra ihany koa hatreto na ho ampiasaina amin'inona io vola 400 miliara ariary nomena ny Jirama io hoy Serge Zafimahova. Le olana ny tsy mangarahara zay lafin'izay fa mino zany fa hoe andoavana ny solika ve zay nampiasain'ny Jirama zay mbola tsy voaloha tsy fantatra. Anaovana inona tsara tsy dia mazava fa subvention na 280 millions de dollars zany zany kosa aloha zany hitako hoe marina tokoa fa mihoatra lavitra noho ny fanampina na ny subvention ho an'ny Jirama voafaritra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 322 io vola mitentina 700 dolara na 400 miliara ariary nalefa ny fanjakana any amin'ny Jirama io. Raha tsy ahivana nandritra ny famelaberalana mikasika ny teti-bolam-panjakana 322 manoloana ireo solombavambahoaka ny 20 novambra 2022 dia nilaza ministry ny vola Rindra Asimbelo fa mbola nanokana vola mitentina 7.9 miliara ariary ho an'ny sehatry ny angovo ny fitondram-panjakana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 322. Tafiditra ao anatin'io 7.9 miliara ariary io hoy izy ny fanampiana na ny subvention ho an'ny Jirama sy ny vola aloha amin'ireo kompania solika izay mbola manana trosa amin'ny fanjakana. Tsy afaka ialana io hoy ny ministry ny vola satria mbola ao anatin'ny fahasahiranana ny Jirama amin'izao fotoana izao. Ny resaka transfert makany amin'ny Jirama moa fantatritsika fa ny Jirama mbola tsy mahaleo tena hatreto dia mitondra ny anjara biriky ny fanjakana malagasy ao anatiny. Eny fa na dia tsy anjara ny fanjakana malagasy ary ny tena tiako tenena hoe tsy mitovy ny comptabilité ny Jirama sy ny comptabilité ny État fa misaraka mazava tsara fa mitondra ny anjara birikiny ihany ny fitondram-panjakana ao anatiny. Da amin'ity taona ity 637 miliara io linina ho an'ny énergie io. Tafiditra ao anatin'izay 637 zay zany na ny jiro sy rano fanjakana na ny fandoavana vola pétrolier na ny subvention ho an'ny Jirama. Efa nahafahana nanangana Jirama vaovao mihitsy na dia io vola 700 dolara na 400 miliara ariary omena ny Jirama amin'izao io fotsiny azy hoy ihany Serge Zafimahova. Tsy logika zany ny fomba fitantanana ny Jirama
satria zany subvention na 280 millions de dollars zany hoe afaka anaovana jirama vaovao e 280 millions de dollars zany ane raha manana an'izany tsika afaka vadikitsika ane ho énergie charbon sako afaka vadikitsika énergie gaz sakara azonareo daholo les stratégies atsika mihitsy zany misy zavatra tsy mitombona fa maninona moa alefany amina fonds perdu les subventions iny fonds perdu mody sous prétexte d'assainissement fa fonds perdu raha tsy aivina dia nitentina 500 miliara ariary ny fanampina nomeny ny fanjakana ny jirama tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 raha totaly izany dia efa mahatratra 3 miliara ariary mahery ny subvention nomena ny jirama tato ato hoy Serge Zafimahova. Adiny efatra isan'andro ny fahatapahan-jiro amin'ny komini Tanjombato sy Andoharany fotsy raha ninambaran'ireo mponina ao an-toerana androany. Saika isan'andro mihitsy io fahatapahan'io raha ninambaran'izy ireo. Mitentina hatrany amin'ny 2 hetsy ariary ny vola mivoaka am-paosy amin'ny fanamboarana ireo fitaovana fampiasa andavanandro vokatra io fahatapahan-jiro io sy ny faty-antoka anatin'ny iray andro tsy asana raha ny fitarenan'ireo orinasa madinika miankina amin'ny herinaratra ireo androany. Ninanao ny fanadihadiana no ansirana efsonsi tokony saika anatin'ny fotoana fiasana matetika no manomboka tapaka ny jiro raha ho an'ny faritra Tsimondrano hoy ireo mponina izay nanontaniany ny mpanao gazety ny Real TV androany. Ny fanamboarana trano-jiro sy ny tsy fahatomombanana ireo tambazotra-pamatsy herinaratra ary ny fahatapahan'ny taribin-jiro moa no tena antony mahatonga io fahatapahan-jiro io raha ny fampahafantarana avy amin'ny jirama anatin'ny page Facebook-ny. Saika nitovy avokoa ny faharetany fahatapahana raha ho an'ireto orinasa madinika miankina amin'ny herinaratra ireto. Ito sahirakirana izy taona tapaka dia ny fahatapahana maharitra ela adiny 3 adiny 4 dia izy koa tena mahinjana an'ilay izy tsisy lera ho isaky ny amin'izao fa misy fotoana tonga dia ao anatin'ny asa tsara iny tapaka misy matetika tena maraina ohatra hoe tonga maraina ka hatramin'ny folo dia avy indray ny hariva misy le hatramin'ny ohatra hoe amin'ny roa juska amin'ny 5 sasany efa hidy ary zay mbola tsy miverina jiro ao anatin'indray andro mety tapaka tena adiny ny 4 ohatra izany. Le fahatapahan-jiro dia miankina tetabe amin'ny asanay satria vao tapaka ny jiro dia tsisy ninina azy nay atao any izy zany matetika hoe adiny iray misy fotoana adiny 2. Ankoatra ny faty-antoka aman'hetsiny efa tsy maintsy zakainy ireto orinasa madinika ireto amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra toy ny fanidina ny tsena moa dia misy fahasimbana ihany koa ny fitaovana ampiasaina raha ny fitantaran'izy ireo ihany. Dia nendray zany ny zavatra ataonay ao anatin'le fahatapahana adiny efatra efa miavy izay an'ny lehibe anay aloha izay dia efa izy amin'izay tsy mahazo nety na zay foana zany tsy mahazo mivarotra dia mipetraka eto fotsiny dia miteny an'le client fotsiny zay mbola tapaka ny jiro. Matetika nay rehefa tena maharitra hoe mihoatra ny 24 heures dia rapatriena le eto raha ohatra zay zay mahita hoe eo amin'ny plus de 1 eo anatin'izay andro nefa rehefa tapaka ny jiro na 500 raha tsy hitana. Efa betsaka aloha ny matériel simba an'ilay izy. Faharoa ny amin'ny resaka arakasa amin'ny resaka commandin'olona lasa misy retard dia lasa taraiky daholo ny zavatra rehetrarehetra zany. Tokony hoe raha client-nay zany efa mba misy client tokony hoe mba mampiditra eo amin'ny 100 000 125 zay eo anatin'izay adiny. Misy fotoana mihitsy nda ihany tontolo izy dia tsisy ninazona atao. Manamafy izany ity tompona orinasa misahana ny fanamboarana akanjo teny Tanjombato ity. Ohatra hoe ordinateur dia ny jiro koa jiro matetika tonga dia mantsy le izy koa rehefa tapaka izay koa no tena ratsy be rehefa miverina le izy tsy miverina normal fa tonga dia miakatra be tampoka tonga dia mipoaka mihitsy le jiro dia izay koa na simba le ordinateur disque dur moa tsy tenenina intsony tonga dia mipoaka mihitsy le disque dur. Nahatratrana farany zao 200 000 ariary ordinateur portable. Isan'ny miaina matetika ny fahatapahan'ny herinaratra maharitra io ihany koa ny fokotany feno arivo alakamisy izay nidina an-dalambe ny zoma lasa teo noho ny fahatapahan'ny herinaratra 2 andro lasa izay.
Tsiro mandeha amin'ny herinaratra ny Jirama misy sady 10 no natolotra ny mponina ao an-tamin'ny tanàna ny Fianaratsoa hoenty manazava ny elakelan-trano any an-toerana tanjona ny ampisy hazavana ny tanàna sy ampiena ny tsy fandriam-pahalemana raha ny nambarany ministry ny angovo sy ny akoranafo omaly 9 aprily nidina ifotony tena tamin'ny tanàna ny Fianaratsoa moa ny ministry ny angovo sy ny akoranafo omaly arahintsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Mampiena ny tsy fandriam-pahalemana ny fisiany hazavana hoy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Solo Andriamanampisoa izay tonga tany an-toerana omaly. Misy tokantrano marobe dia ezahantsika izany mba hatonga izany satria rehefa tanteraka koa ny velirano faharoa dia nareo rehetra ihany teo ny teny fa tsy fantatrareo izy fa izay ilay velirano voalohany fandriam-pahalemana ho an'ny rehetra izay ny velirano voalohany. Ka rehefa tanteraka izany ny velirano faharoa dia mazava ho azy fa mihena ny tsy fandriam-pahalemana donc tanteraka koa izany ny velirano voalohany. Fanomboana ihany io ny tanterana atao an-tampon-tanàna ny Fianaratsoa io raha ny nambara ny ministry ny angovo hatrany. Fantatrareo moa fa ty ataontsika ty lancement ty dika lancement zany fanomboana le tetikasa officiel eto Fianaratsoa io fa tsy hoe io dia vita madame le chef fokontany tsy amelantsika ty tanànanao ty raha tsy mazava izy le madame Nanatanteraka fidinana ifotony teny amin'ny toerana io moa ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Solo Andriamanampisoa. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa hazavao ny elakelan-trano ity fanolorana jiro tao Fianaratsoa ity izay fiara-miasa ny ministera ny angovo sy ny akoranafo sy ny Jirama. Mbola saika tany mpanjakana na tany natolotra avokoa ny tany nanorenana fiangonana eto Antananarivo raha ny nambaran'ireo tompony raikitry ny fiangonana tonga nanatrika ny varavarana ny sokatra mahakasika ny fananantany manjavozavo ny satany tany mpiangonana any ka misedra olana ankehitriny ny fanaovana ara-dalàna azy ho ihany koa ny nambaran'izy ireo mety efa niorina mialohan'ireny sampandraraha ny fananantany ireny ihany koa mantsy ny fiangonana matetika antony mahatonga ny olana ny fananantany ho an'ny fiangonana izay nisy moa omaly ny varavarana misokatra no karakaray ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny fananantany ho an'ireo fiangonana manana olana ara-tany izay nansirana absence tokony anarandrianjatofo. Matetika ny tany anorenan'ny fiangonana foto-drafitrasa anatin'ny vala misy fiangonana iray ka hitan'ireo izay milaza azy ho tompony dia alaim-panahy akany tany ho ity tompona ndraikitra eo anivon'ny fiangonana ity. Saika tsy nisy nahatratra ny fisian'ny sampandrarahan'ny fananantany io avokoa mantsy ny fanorenana fiangonana tamin'izao ny fotoana izany ka aty aoriana izay vao misahana ny fanamboarana ny taratasy tany ny fiangonana. Fantatsika amin'ny fiangonana fa efa misy hatrany amin'ny 10 taona 90 taona zany hoe mety efa niorina taloha ny orenany tony sampandrarahany fananantany tony sy ny lalàna mikasika ny fananantany amin'ny ankapobeny dia ny olana matetika dia tsy misoratra amin'ny fiangonana ny tany fa mbola hoe tany natolotra mbola misy hoe tany mpanjakana tsotra dia ankehitriny rehefa mahafantatra amin'izao tokony sitrahany fiangonana dia mahita olana misedra olana amin'izay fikarakarana ny tany zay satria tsisy ny fampivarotana taloha tsisy ny fanolorana ary mazava ho azy koa manjavozavo ny satany tany izay hipetrahan'ny fiangonana dia zay zany ny olana amin'ny kapobeny zany zao. Raha ho an'ity fiangonana iray ity kosa tany mpanjakana no olana ho azy ireo tokony ikarakara ny taratasy tany araka ny tokony ho izy amin'izay amin'izao fotoana izao izy ireo raha ny nambarany. Nay zany raha ny FJK Mambatoroka manokana dia efa fantatra hoe amin'ny eta malagasy ilay izy dia te hirosy zany araka ny fanentanan'zareo raha teo ny hoe ahatonga ny fiangonana ifindra hoe eta malagasy afindra amin'ny fiangonana zay zany ny zava-dehibe dia inaro ny taratasy tokony ilaina satria nakapiazana fiangonana rehetrarehetra zany dia zany daholo an'ny eta malagasy zay zany fanazavana teo hoe ny fiangonana zany dia tena an'ny eta malagasy daholo ilay izy. Nanamafy moa ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny sampandraraha ny fananantany sy ny fandrefesantany fa mbola betsaka ny lalàna tsy voafehin'ny olona. Ny zavatra hita dia zao hoe mbola be dia be mihitsy ny lalàna izay tsy voafehan'ny olona na tompon-tany io na mpanofa io na inona zany mbola be dia be ny lalàna izay tsy voafehy dia ao anatin'ireny varavarana misokatra ireny no anararotanay eo amin'ny sampandraraha ny fananantany sy ny fandrefesantany. Ny tsy fahalalan'ny vahoaka n'ilay lalàna mahatonga ny vahoaka
imenimenina ny ambadika na koa hoe tonga dia mieritreritra fotsiny hoe ny servisy zao ny zavatra ataony zareo, mety mila vola, mety misy corruption ao, lasa manana aiay zany vahoaka noho ny tsy fahafantarany nefa. Dia izay ny antony ampahafantarana anazy hoe ndao ary ampahalalantsika ny vahoaka ny lelana. Atao isaky ny zoma voalohany volana tahaka ny androany moa ity varavarana misokatra momba ny fananantany sy ny fandrefesantany ity. Mpiasa mahery ny 500 amin'ny orinasa Afakaba iray any Ivato no nitaky ny andoavana ny karaman'izy ireo androany. Karama tsy ara-dalàna hatrany no niraisina tao anatiny 9 volana hoy ireo mpiasa ary misy fotoana azy mbola tapatapaka ihany ny fandraisana izany karama izany. Nisy tamin'ireo mpiasa aza no karama 900 ariary no niraisina no ny farana ny volana no izy ireo 3 andro tao anatiny 1 volana no niasa. Raha ny proof tamin'ny alalan'ny taratasy nandraisana ny karama naseho ny ireo mpiasa tamin'ny mpanao gazety ny Real TV androany. Nanao ny fanadihadiana nomena Ravaorivony sy Anjara Kotonorainy. Tamin'ny 9 maraina fotoana hidirana monjy asa androany ny tanteraka ny varavaran'ny orinasa izay saika hidirana ireo mpiasa tao amin'ity orinasa iray ity androany. Raha ny nambarana ireo mpiasa mbola nisy mpiasa 30 nefa niasa tao an-toerana omaly 5 tsy izay intsony niseho fa varavarana mihidy no notsenainy ireo mpiasa hoy ny fitantaran'izy ireo. Nanomboka androany ty ny tena nafermeny eo satria zay nangataka fionana foana tonga teto zay zany dia nangataka fionana tamin'zareo dia tsy mety mandray le tena patro zany dia tavinay tsy mipotra mihitsiny ny fihetsy-bery zareo ataony zareo chômage partiel le izy nefany rehefa tena jerevana le izy ny akabetsahan'ny mpiasa no mivoaka saka ny tonga le fotoana ifanarana idirana iasa dia alefa mody foana mivadia chômage foana zavatra tenena zareo nefany hoe zay tsy masaka dia ndana mitady asa hafa atsao misy an'izany hoe andana raiky izy mitady asa ozy izy fa tsisy vahaolana ntsony atony ozy izy lehibe chef miteny an'izany. Tao anatin'ny 9 volana no efa niaina tao anatin'ny fiatoana ara-teknika ny mpiasa raha ny fanazavana ireo mpiasa trany. Raha tamin'ny sako teto nanovako fiainako tsy orinasa teato na bena mbola tsisy na alohan'ny mademoiselle tao patronay maty teo tsy voaloha zany congéné tsy voaloha karamanay raha fa nisoniavina androany mahazo amin'ny fandrisambola 5 fa mahagaga fa ahoana ity io izy lamina tony patron lamina ahoana mamony anay madinika anay zany tsy ara-dalàna le karama satria le karama tapatapaka be misy 3 jours miasa misy 4 jours miasa misy nefany ny tena tsindry azo lena tena mampalahelo anay misy ny alako bika tsy tiako tare ary misy ny titin'ny chef sy ny titiny zareo dia reny ny mahazo karama complet ao anatin'ny volana ray. Ireo mpiasa aza nilaza fa niasa 3 andro tao anatiny 1 volana ka tsy nandray afa-tsy 900 ariary izay nomarin'izy ireo tamin'ny alalan'ny taratasy fandoavana karama izay naseho ny mpanao gazety ny Real TV androany. Zay zao olo mamelo vady aman-janaky mampianatsy manifatrana 900 tseloaly 9 farana ambony zany ve dia isy zany. Rehefa nisolo tamin'ny taona 2024 ny tompony orinasa no nanomboka nisy ny fikorontanana teo amin'ny fandoavana ny karama raha ny nambarany ireo mpiasa ireo. Milaza hoe efa niasa ny taonany maro teo amin'ny orinasa ny ankamaroany ireto mpiasa ireto. Nisy ny petadrindrina nipetraka teny amin'ny orinasa androany nilaza fa ny 20 aprily no andoavana ny sara ny fialan-tsasatry ny pasika ho an'ny ireo mpiasa ireo. Tianay zany tompo dia hoe reglena mihitsy ny mombamomba ny zoanay tanteraka amin'izay nanaovanay contrat tato fa zay zany efa tsy nisy efa tsisy zavatra azy fampiresahana ntsony nge tsy efa izy zany efa tsy mavitsy mavaolana ntsony mihitsy le orinasa satria eritrereto kosa hoe 900 ve ny karaman'olona ray volana dia mba ahoana andoavana hofatrano vidin-jiro ny karamany mpianatra ninona tena mbola ka tena tsika samy mba olombelona mamadinika mba petraka amin'ny manam-pahefana ambony zay mba hoe ana zany ny fangatana efa tena efa tsy zakatsony le izy. Iarany tsindry azo lena sy mahatsiaro tsinitsoniavina ireto mpiasa ireto raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Orinasa mpanodina lamba io manana olana iasan'izy ireo io ary nanamariany mpiasa tamin'izany fa manenjika lamba 50 isan'ora izy ireo amin'ny fotoana iasana ka voafaritra ho valora no iasana. Mitaky fifampirarahana sy fifampiresahana amin'ny tompony andraikitra amin'ny orinasa moa ireto mpiasa ireto. Noho ny varavarana izay nidina tanteraka tsy afaka nanantona ny tompony orinasa naka fanazavana momba io olan'ny mpiasa io ny mpanao gazety izay tonga teny an-toerana nanangona ny vaovao androany.
nitaky ny amoana ny karama telo volana sy ny andraisana azy ireo ho mpiasa-panjakana raikitra ireo mpiasa izay mbola ECD eo amin'ny sekoly nasionaly misahana ny fampiofanana ara-pedagojika na ny INFP eo Mahamasina. Mbola nahazo noty fampitsaharana amin'ny asa komantsy ireo mpiasa raha ny nambaran'izy ireo. Tapitra ny volana Desambra lasa teo kosa nefa ny fifanarahana arak'asa tamin'ireo mpiasa ireo karariny raha tokana ato tamin'ny asan'izy ireo hoy ny avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay nanazava fa miandry izay tapaky ny fivorian'ny filan-kevim-pitantanana no anapahana ny momba n'ireo mpiasa ECD ireo. Ny Antsiprianzaire hoetiny no ansirana efsonsy tokony aina Randrianjatofo. Ny lanja sora-baventy teo an-tokotany fitoerana nasionaly amin'ny fanofanana pedagojika na ny INFP Mahamasina androany ireo mpiasa ECD tsy mbola navoarain'ny karamany nanomboka ny volana janoary sy febroary ary mars. Ireto mpiasa ECD ireto izay efa tapitra fifanaraha-piara-miasa ka tokony efa anao ny fanavozana indray raha ny fanazavany. Tamin'ny 20 martsa no efa nivoaka ny noty manatsahatra mpiasa efatra ka manany iverenan'izany ireo mpiasa izay nanao ny isika fanairana androany. Sambany teo amin'ity ifitoerana ity no nisy ny tsy fandoavana karama sy ny fandoahana mpiasa raha nambarany ireto mpiasa ireto. Raha ny marina tokony hanavao contrat zay. Zany hoe fanavaozana contrat efa fanotelo ny fanavaozana zany hoe 3e renouvellement. De tsy nataony zareo le izy tany amin'ny Desambra aty amin'ny farany volana Martsa zay vao mivoaka ny noty mampiatonay amin'ny asa. Zay nefa ny asa foana sady tsy mandray karama na tsatra amin'ny asa. Nangataka ny andraisana azy ireo mpiasa-panjakana raikitra ihany koa ireo solotenan'ny mpiasa ireo androany. Nilaza hoe efa nifampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny INFP ireo mpiasa saingy tsy mbola nahazo valiny. Raha mivory izahay ECD mandinika ny amin'ny dingana tokony ataonay anatonana dia terena ampitahorina hoe tandremo sao dia mivorivory ihany, tandremo sao dia mandeha migrevy ihany. Maro aminay ny mahazo fandrahonana sy fampitahorana avy amin'ny tompon'andraikitra sasany ato amin'ny INFP ka tsy samy miaraka aminay. Tonga tao amin'ity fitoerana ity niatrika fivoriana tao an-toerana androany ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary nanararoatra ny fampiresaka tamin'ny Italiany INFP. Araka fantatrareo ECD zareo rehefa tapitra ny contrat tamin'ny volana Desambra dia normal zany raha ohatra hoe tsy misy tsony ny aorinan'izay. Ny conseil d'administration manapaka ny hoaviny manapaka mombamomba ny INFP sy ny hoavin'ny INFP dia miandry ny conseil d'administration zany isika zao dia aorinan'izay miverina amin'ny rehetrarehetra manome vaovao hoe zao ny zavatra misy zao ny zavatra tapaka. Mihisatra ny amin'ny 90 mahery moa ireto mpiasa ECD nanao hetsika fanairana tao amin'ity ifitoerana nasionaly misahana amin'ny fampiofanana pedagojika na ny INFP Mahamasina ireto androany. Ny fiterana an-trano, ny sy fahampiny entimanana, ny alaviran'ny toerana sy ny fifindramonina ireo no antony tsy ahavitany ny ray aman-dreny ny kopy na aterana ho an'ireo zaza voateraka raha ny nambaran'izy ireo. Mbola betsaka ireo ray aman-dreny tsy mahavita ny fanambarana teraka anatiny iray volana kanefa miasarotra ny fanatanterahana izany rehefa dilan'ny feptaona hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra manodidina ny 70 tapitrisa ariary araka izany ny teti-bola anampiny fivondronan'ireo firenena amin'ny teny frantsay na ny OIF ny commune Antananarivo renivohitra anaty ny hetsika kopy faobe. Nanao ny fanadiadiny no sirana efsonsy tokony aina Randrianjatofo. Ankizy iray volana hatramin'ny 17 taona miisa 700 avy amin'ny commune Boroborotany fahenina no hisitraka ny hetsika kopy faobe izay karakarain'ny OIF na ny fivondronam-be iraisam-pirenena ho an'ireo firenena amin'ny teny frantsay sy ny commune Antananarivo renivohitra. Mahatratratra any amin'ny 2,4 any mihitsy ny kopy hozaraina manerana ny Boroborotany enina eto andrenivohitra mandritra ny hetsika ho ny commune ary ny tanjona napetraka amin'izany ny hananany ankizy rehetra kopy naterahana. Saika ireo olona miteraka an-trano sy nampiterahan'ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra no betsaka tamin'ireo. Izao vao nanao ny kopy naterahan'ny zanan'ireo. Misy ihany koa ireo milaza fa ny tsy fahampiana arabola no tsy nahafanananao izany. Tamin'ny 10 le volako dia tsy nataony le kopy dia 10 sy roa alina nalohako dia tsy amin'ny 10 tamin'izay mbola tsy nianatra mihitsy izy fa tsy satria ny ao amin'ny mpianarana tsy manjay rehefa tsisy kopy tsy nahavitako kopy teraka trano dia izao nisy alefabe dia sara nisy an'izay dia nararotina aloha fa le izy teraka trano dia le olona nampiteraka anamo tsy mahay taratasy
dia teo ny tsy nahavitany moa ny dadankoa le miasa mandeha lakôty lava foana dia tsy mipetraka trano. Lavitra be le niterahako anazy dia izay natony tsy nanaovako kopia anazy. Mora kokoa zany izy le vao teraka ny etono izao e. Sarotra izy satria mahasarotra anazy zany le fivezivezena. Ohatrany izao fa faharovolana zany izay no tafiditra dia androany izay vao nampanantsony. Misy ny fandaminana amin'ny fikarakarana ny antotan-taratasy rehetra izay ilaina raha dila ny fehim-potoana 30 andro aoriana ny fahaterahana ny fehim-potoana fanambarana fahaterahana raha araka ny lalàna ka io no hananaovana ny hetsika ho fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fikarakarana ny kopina terahany zaza hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune. Ny manodididina ny 140 millions d'ariary eo no amatsin'ny OIF izay hetsika rehetra izay. Mbola betsaka ny ray aman-dreny tsy mahavita an'le fanambarana teraka ao anatin'ny ray volana. Na dia efa natao ray volana raha fahatalomako 12 andro fa natao ray volana ny fanambarana teraka ara-dalàna. Dia rehefa nijerena ray volana izay mbola betsaka ny ray aman-dreny mbola tsy mahavita an'le fanambarana teraka ao anatin'le ray volana. Fantatsika nefa fa rehefa diny izay ray volana izay dia mihasarotra ny fomba fanambarana teraka satria makeny amin'ny fitsarana dia misy atotan-taratasy be dia be tsy maintsy homanina, misy fandaninana ny déplacement na ny aka résidence fotsiny dia efa misy fandaninana ny vola mety ho lany isan-karazany ny fotoana me lavalava kokoa ny fanambarana teraka. Efa mananika ny arivo ireo zaza manana kopia ao amin'ity boriboritany ity raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Isan'ny tena mahabetsaka ireo tsy manana kopia ny fifindramonina raha ny nambarany ihany. Ny raha ny voanjo zany zao tonga eto dia 700 ny tena marina zany mampatonga le olona tsy manana kopia fahitako anazy le olona mipetraka avy any ambanivohitra dia mety manana kopia ihany izy ihany fa manao ohatrany hoe exode rural moa zany filaza anazy tonga eto izy dia milaza tsy manana kopia mba tsy hiverenany any amin'le toerana. Izay mampatonga le izy be dia be misy foana tsy mety tapitra le tsy manana kopia. Ny alarobia 5 aprily 2024 no nanatanterahana ny fitaom-pitsarana teny amin'ny bureau-ny boriboritany fahenina Ambohimanarina. Aorian'izay dia mbola misy ny dingana arahana alohan'ny fizarana ny kopia maimaim-poana ho an'ireto mpisitraka ireto. Mbola itoy any amin'ireo boriboritany fahadimy indray ny hetsika. Misy fanantenana ny andresen'ny ankoay latsaky ny 7 taona any États-Unis raha ho an'ny lalao fifanitsanana isam-bondrona amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany ho an'ny basketball U19 ho ilova izay kapten'ny ankoay. Manana hafainganana kokoa mantsy ny malagasy raha oharina amin'ny ekipa hafa na latsaka azy eo amin'ny AB hoy ny mpanazatra ny ekipa androany. Na izany azy ao anatin'ny fanomanana trano no tena anomezana ny toromarika ho an'ny mpilalao ka ao anatin'izany ny andrana fanomanantena izay ataon'ny ankoay mandritra ny 3 herinandro any Frantsa manomboka ny 10 aprily ho avy izao. Mendrika Razafratsima sy Anjarakotonoray. Anainga anao fanazarantena ny Frantsa ny alatsinainy 10 aprily 2023 izao ny ekipa ny ankoay lehilahy sokajy latsaka ny 7 taona raha ny fampahafantarana nataon'ny Fédération Taranja Basketball androany. Manodidina ny 200 tapitrisa ariary ny teti-bola andefasana an'ireo mpilalao. Fihaonana amin'ireo kluba sokajy latsaka ny 12 taona ny Frantsa no atao amin'izany miampy ny fanazarantena mahazatra izay tsy maintsy hoatrehan'ny ekipa mandritra ny 3 herinandro. Amin'ny 7 aprily kosa izy ireo no ody an-tanindrazana miverina amin'ny kluban'izy ireo tsirairay avy raha ny fampahafantarana natao androany ihany. Slovenie, Liban ary États-Unis izay vao tompon-dakeran-tany ho an'ny Taranja basket sokajy latsaky ny 7 taona ny taona 2024 moa no ao anatin'ny vondrona demy miaraka amin'ny ankoay Madagasikara. Mbola hiatrika fanazarantena hafa ny Serbia ihany koa ny ekipa ny ankoay ny volana Jona aorian'ny fanazarantena ataony any Frantsa mialohan'ny hatrehan'ny mondial ny 19 Mey hatramin'ny 2 Jona any Hongrie. I Slovenie izay nisafidy araka anao fanazarantena Madagasikara ho ny filohan'ny fédération. Io efa fanao mihitsy amin'izao fotoana izao à chaque préparation amin'ny coupe du monde na ohatran'ireny dia aleon'ny mpandray anjara zany miorganiser sampy mpandray anjara tsy saik'olona
toy izay amorona match amical vezivezy raha zao tontolo zao dia miaraka le teo alohantsika zao ny prévu en Égypte zay naiky atao amin'io dia nafindra ny Serbie amin'izay mba billet ray efa le billet makany zany io dia avao a Serbie dia traverser fotsiny makao a Hongrie zany. Tsy latsa-danja i Madagasikara raha oharina amin'ireo iray vondrona aminy ho ny mpanazatra Aimé Randry izay tantana ny fanazarany ity ekipa malagasy ity. Io samy manana ny jeu zany io États-Unis na Madagasikara na Liban na i Slovénie sy azo atao misy io dia tabary mahay mandiva ao sandry ilaza anazy samy vonona zany io any amin'ny fanomanantena zany no zava-dehibe any zany hoe tsara be ny vokatra saorasy tsisy anantena loatra vokatra ao ratsy zany matoa zany nandany vola matoa nanomana nandany fotoana dia vonona hiatrika ny mondial io fantatsika zany États-Unis zany fantatsika koa zany Slovénie zany tao tantara basket fa manomboka fantatsina koa Madagasikara amin'ny basket zany anday tsara voalohany amin'io zany atao hoe fevina tombotaka eran-tany zany. Manana tombony amin'ny hafainganana ny ekipa malagasy na somary latsaka azy amin'ny vatana ny mpilalao hoy Malalatina raha zaza roavana izay mpanazatra ihany koa. Force-ntsika gasy amin'izay dia ny rapidité sy ny fanaramanay resaka fizika zany letsika tsika mety taia foana zany letsika tsika hatramin'izay fa kosa teneniko teo hoe amin'ny rapidité no tomboantsika zany amin'izay dia ny alamitira. Betsaka ny fahafahana mandresina ny ekipa amerikanina azy hoy Lovasoa Andriantsarafara izay sady mpilalao amina ekipa amerikanina amin'izao fotoana izao. Le États-Unis zany resaka jeu individuel zareo raha ohatra ka voalohany zany mety mafimafy fa resaka collectif zany izy mba mila be ny possibilité ampiasaina zareo juste hoe mila plus zany ray l'équipe Madagascar et plus de possibilités andraisana zareo misy fanantenana zareo. Miisa 3.7 moa ireo mpilalao hiatrika ny andrana fanomanana ny Frantsa io. Ao anatin'izany Andriantsarafara Lovasoa, Rabiby Sojeri, Randimby Arvelo Rino, Mirando Randriatsiferana, Emmanuel Fabrizio, B Richard, Tsindiny Laurent, Adina Randrialinjafy, Raharinaivo Zoery Malala, Terbora Olo-Panantena, Madi Mathias. Fito kosa ireo andrafitra ny delegasion hitondra ireo mpilalao ny Ankoay U19 ireo. Ho an'ity taona 2024 moa mbola hiatrika ny lalao fifaninanana iraisam-pirenena telo ny Ankoay. Ao anatin'izany ny fiadina ny atrehana ny tompon-daka iraisam-pirenena lalao basket lalaovin'olo telo sokajy vehivavy any Israel ny 4 sy ny 7 Mey 2024 hiatrika ny lalao basket an'olona telo any Autriche kosa ny Ankoay la ary hiatrika ny lalaondreo firenena amin'ny teny frantsay any Congo ihany koa izy ireo. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Dia izany koa ry tompolasy tompoko vavy no manakatsona ny fampanaraham-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahany ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany dia ankasitrahany ihany koa ny teknisianina rehetra ary napita ny sary sy ny feo tamintsika azadino fa mbola misy ny fandaharana l'invité du jour arahinao riny izao fampanaraham-baovao izao ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pionao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Real News na Tulchi.
Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si vaovao be vaolinina poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana mbola io foana ilay vaolinina mahazatra antsika toy ihany koa Ari tonga nentana vaovao atao Mateza Taolina koa manasanao izay itsika ny Point de vente amin'ny Mateza Taolina.